Miarahaba antsika rehetra indray amin'izao andro talata izao, nivoaka an'keo maraina zany ny didim-pitsarana momba ilay plainte napetraky Mamra Vatomanga. Ny raha antsika nahita fa 33 mois ferme no noraisin'ny mpitsara. Efa hitantsika daholo ny réaction an'ny vahoaka rehetra. Ny réaction an'ny vahoaka rehetra izay mi-condamné an'izany décision zany. Resaka hafa iny fa ny tiako resahana eto dia ilay hoe dénonciation abusive. Hoy mantsy ny fitsarana an'keo maraina hoe izy ony dia lasa compétent indray momba ilay antsoina hoe dénonciation abusive. Fa tsy ny paka intsony zany no nandrasana ikirakira an'io chef d'inculpation io point anankiray amin'ny chef d'inculpation io fa ry zareo tao amin'ny instance correctionnelle, première instance correctionnelle. Satria hony dia novaina ilay hoe dénonciation abusive dia natao hoe dénonciation calomnieuse. Ore olona rendremanitro no de vitanareo mpitsara no manao an'izany juste pour obéir à ce Mamra Vatomanga, anaraka ny didiny Mamra Vatomanga fotsiny nareo, de vitanareo ny naka goma tetsy amin'ny sisiny tetsy de niteny hoe abusive ny tenenay tamin'ny voalohany fa tsy nikay moa le izy fa calomnieuse. Tsy mety zany, tsy mi-existe zany. Any a Madagasikara rery zany no mi-existe. De manaiky an'izany anaiky an'izany ve ny ministre ny fitsarana, anaiky an'izany ve ny syndicat ny magistrat malagasy, anaiky an'izany daholo ve ny vahoaka malagasy aloha zao de fa hita hoe tsy manaiky. Ireo zay manaiky aloha de tsy refeo fa ireo maro be tsy manaiky de fireo efa mipoitra rehetra ireo. Ahoana ny tezan'izany hoe en une semaine ianao dia manao ohatra le any an-dabolioan'ny tsekoly reny, zaka ampindramy goma fa diso le soratako a. Resaka fitsarana io reto resaka fitsarana io ino hoe dénonciation abusive iny no voasoratra tao anatin'ny chef d'inculpation initiale. Iny no chapeauten'ny procureur de iny ihany koa no dossier napetrakay taty amin'ny CDH, taty amin'ny PNF. De hoy ny fitsarana satria zany maître Eric Rafidson tamin'ny talata heriny teo nyteny hoe nareo ozy ity instance ity tsy compétent satria ny lalàna mikirakira ny kolikoly ihany no afaka andray andraikitra amin'izany antsoina hoe dénonciation abusive zany. De hoy ny fitsarana androany hoe zay de afaka koa fa satria le izy tsy na novainay hoe dénonciation calomnieuse. Dénonciation calomnieuse amin'inona moa? Izay rehetra mpanao gazety nanoratra momba ny Mamra Vatomanga zany dia hogadrainareo daholo efa natoroko, efa nasehoko fa mbola hoasehiko ihany. Monsieur Fischer, l'Express France nanoratra gadrao koa de davy de gadrao. Ty anankiray ty koa de davy de gadrao. Rasy mbola misy anankiray sady misy ity indrindrindrindra de davy koa de gadrao. Raha ohatra ka hoe izay le volet hoe dénonciation calomnieuse. Dénonciation calomnieuse amin'inona? Ny extrait an'ny article rehetra narotsaky Mamra Vatomanga tao amin'io dossier de plainte napetrany teo io dia article nivoaka tamin'ny 2015, 2016, 2017, 2018. Zay no tao anatin'ny dossier zay noraisin'ny procureur. De hozy ny procureur hoe hitako daholo reto extrait d'article nareo reto fa de mitombona zany. Fantatry ny procureur tsara nefa fa ny lalàna malagasy dia enim-bolana ihany ny durée de vie an'ny article anankiray 2020 iny
les plaintes napetraky Mamy Ravatomanga, ça date de 2020. De nefa le article zany 2015, 2016, 2017, 2018. Zay ve no antsoinao hoe dénonciation calomnieuse. Raha ohatra araka hoe raisina fa hoe dénonciation calomnieuse le izy, zay no antsoinao hoe dénonciation calomnieuse. De inona koa lazainy reto vazaha reto. Dénonciation calomnieuse koa. De iny koa fa andefa mandat d'arrêt ho an'ity mpanao gazety ity. Io mivandravandra be io. Ny soratra. Quand l'argent malgache finit à Levallois-Perret. L'influent, le milliardaire, homme d'affaires malgache, io ny sariny. Io ny sariny de avokoa io taovy mandat d'arrêt. Ohatra nanaovany ny ex-première dame de taovy mandat d'arrêt. De tedavina koa io de hoe hogadraina koa. Bon, raha ohatra zany ka hoe momba ireo article narotsaky Mamy Ravatomanga tao amin'ilay dossier de plainte no raisina hoe dénonciation calomnieuse de tsy mitombona koa araky ny eny alàna, tsy mitombona, tsy azo raisina satria efa frappé de prescription araky an'izay teo hoe 6 mois ihany ny durée de vie any article mivoaka. Raha ohatra hoe momba ilay témoignage nentiny Roly Mercia taty PNF de zavatra anankiroa mivandravatra be. Ray tsisy zavatra fantatra roza zavatra nyteneny Roly taty satria zay no votoatin'ny audience tamin'ny talata teo hoe noterena i Roly ilaza hoe inona zavatra resahanao tany amin'ny PNF. Aiza no itenenanao hoe calomnieuse io na abusive io et surtout hoe faux témoignage io matoa ianao mahafantatra efa lazaiko foana zay, matoa ianao mametraka fanontaniana hoe inona ny lazainao tany de dika zay tsy mahafantatra ianao zay ny dikany. De rehefa tsy mahafantatra ianao de tsy afaka miteny mihitsy hoe diso na marina ny zavatra lazaiko. Za ve no adala sy ireo vahoaka rehetra mandala ny fahamarinana manaja lalàna, izahay rehetra ireo ve no adala mieritreritra an'izany fa ireo zay mikirakirana ity dossier ity de anampina maso, anampina sofina, andray any code pénal malagasy de anary azy ary amin'ny kapiny masiso mantsina ry, tsy misitina rano akory ary fa avela ilona miaraka amin'ny zava-maloto ao ilay code pénal fa niany asa atao de manaiky ny baiko ny Mamy Ravatomanga. Ahoana ny etezan'izany? Ahoana ny etezan'izany? Ahoana ny fomba itenenana an'ireo zanatsika hoe rehefa izao ny fepetra atao ato trano de atao alalosy, atao alakarta le izy fa arakaraka ze baiko omen'le voisin eo ihany. Zay nge zany ny dikany. Fanabeazana ny malagasy, fanabeazana ny citoyen rehetra ny antsoina hoe lalàna. Zay no mampatonga ny code pénal m'existe. Niza baiboly io, ohatran'ny baiboly io, niza te hanfantatra hoe inona lazay lalàna de ao ny jerena. Ny procureur zany tao no mijery, ny juge d'instruction zany tao no mijery, ny juge zay ny CG tamin'ny talata zany de tao no mijery de nahita hoe mahazo mindrana goma etsy amin'ny sisy tosetsy de hovaina hoe tsy abusive intsony fa calomnieuse. Ray zay. De faharoa azo atao hoe faux na de tsy zavatra fantatra ary mbola averiko indray ny fanontaniana tokana nataony napetraky ny mpitsara sy ny solo avocat any Mamy Ravatomanga dia iray ihany. Fanontaniana tokana ray ihany. Inona no nolazainao ry Roly tany amin'ny PNF? Matoa ianao manontany an'izany de tsy mahafantatra ianao zany. Tianao ho fantatra ny zavatra nolazainy Roly tany amin'ny PNF? Erisetro no ataonao. Erisetro no ataonao. Za aminanao enao io de Mamy Ravatomanga no resahako. Enao aza tsy fanao enao akory, saingy za izahay tsara taiza de mbola
manaja anao, manao enao anao. Fa enao ny ao anatin'ny atidohanao ny fototra ijoroan'ny fiainanao ray manontolo dia abibiana. Abibiana zay irery ihany no fototra ijoroan'ny ny fiainanao iray manontolo. Taritinao manaraka anao de manaiky koa. Hita zao efa hita zao fa manaiky koa ireo manam-pahefana ao amin'ny fitsarana. Ovaina en une semaine miova ny chef d'inculpation au lieu de dénonciation abusive izay tsy compétence zareo tamin'ny talata teo de novaina hoe ah ben non, on s'est trompé. C'est pas dénonciation abusive mais dénonciation calomnieuse. Dénonciation calomnieuse nefa raha raisiny iny de eny ary raisiny iny. Dénonciation calomnieuse raha raisiny iny dia ny article narotsakao Andriamatoa Mamy Ravatomanga atao anatin'ny dossier de plaintenao dia article efa tamin'izany andro zany 2015, 2016, 2017, 2018. Nanaraka anao ny fampanaovana ny teny hoe banco c'est recevable. Nanaraka anao ny juge d'instruction ny teny hoe ok, moi aussi je déclare que c'est recevable, je transmets aux juges qui vont siéger tamin'ny talata iny. Manaraka anao daholo ny manam-pahefana ambony rehetra ao amin'ny fitsarana. Hoentinay izy ity fireneny ity. Hoentinay izy ity fireneny ity efa miandry ny dossier alefanay fotsiny momba le valin'ny fitsarana mivoaka teo ankeo maraina 33 mois ferme iny zany efa miandry niny fotsiny ny instance rehetra izay efa saisie aty. Averiko ihany fa i Mamy Ravatomanga no fohy saina tsy mahatakatra ny dikan'izany hoe Ligue des droits de l'homme, tsy mahatakatra ny dikan'izany hoe CDH de l'ONU, tsy mahafantatra ny dikan'izany sady tsy te halala. Tsy te halala an'izany izy sady tsy mahatakatra, tsy nianatra ho amin'izany izy, tsy any ny intérêtany. Fa enareo rehetra izay manaiky ho volavolainy Mamy Ravatomanga dia anisany mitondra ny firenena anaty lavaka. Eo raha resaka fitsarana no resahana. Io mazava mibaribary be raha ohatra ka mbola s'il fait encore expliquer et expliciter. Io mazava mibaribary be androany io ny fomba fiaraha-miasan'ny fitsarana sy Mamy Ravatomanga. Ovaina ni chef d'inculpation entre l'audience qui était officielle. L'audience était officielle et légale. C'est cadré par la loi. Entre une audience, si ni rendu de l'ordonnance Antoine, de Niova, ni chef d'inculpation. Tis any Madagascar misy zany. Tis inzany. Naiza eto tany. Enareo mpitsara fantatrareo tsara. Fa adisona eloka be vavy zany. I Mamy Ravatomanga hoa ny objectifany, ny butiny de vatapaty nivoaka amin'io fonja Antanimora io. Manaiky ny didiny Mamy Ravatomanga nareo dia manaiky koa an'izay tanjona izay mitovy zany ny tanjon'ny Mamy Ravatomanga sy ianareo rehetra manam-pahefana mikirakira io raharaha Roly Mersa io mitovy ny tanjonareo vatapaty no ivoakao. Tsarovy anefa hoa fa na vatapaty na tsy vatapaty no ivoakao ninona didy avoakanareo eo dia voalohany indrindra aloha ary tena zava-dehibe zany ny Madagasikara ray manontolo no hosoranareo fotaka. Ary faharoan'izay izahay tsy ravoravo tanana mihitsy. Tsy ravoravo tanana mihitsy izahay fa tsy hijanona eo. Tsy hijanona eto ity aferty. Efa nolazaiko ça doit être la goutte qui va faire déborder le vase. Ity zavatra ity didididi-pitsarana nivoaka ankeo maraina ity. Ianareo zay rehetra
manaiky manaraka ny baiko ny mamy Ravatomanga de tsarovy fa ny tanjon'ny mamy Ravatomanga ho de ny amono any Relais Mercian. Tsy ny tanany mamy Ravatomanga no andeha ho ampiasainy anakenda any Relais Mercian fa ianareo rehetra no ampiasainy. Ianareo no ampiasainy. Andika lalàna, ianareo zay on vous a confié cette chose la plus précieuse qu'est la justice. On vous a confié ça. Nianatra antonany maro ianareo, niaininy ianareo, nanao sermon nareo. Raiso ny baiboly, de jereo va ao anatin'ny baiboly. Ny équivalence an'izao zavatra ataonareo zao. Hoe olona anankiray no manome baiko, super président, l'homme, le milliardaire, influent, malaza be io aty ivelany ity. Iny no arahanareo ny baikony. Ina ny antony anarahanareo ny baikony. Satria ve nareo miaro ny seza ny toeranareo amin'ny any ampiasana. Matahotra ny nahazo le procureur anankiray nisaoty teo sy le juge anankiray nisaoty teo. Zay aloha mety azoko an-tsaina ihany fa ataovy ao anaty balance ny hoe fiarovanareo ny sezanareo sy ny ain'olona izay fofoin'ny mamy Ravatomanga izay tsy izy no andeha amono directement any Relais Mercian fa ianareo no ampiasainy amono azy. Ny tsy fanarahana lalàna ankehitriny dia midika mazava be mihitsy hoe ohatra nahoana ny antsoina hoe justice any Madagasikara. Efa nilazaiko année électorale tsika zao. Efa braqué sur Madagascar ny projecteur, ny communauté internationale efa niteny amboary ny liste électorale anareo avy ireny volanay fa tsy nampiasainareo amin'ny tokony hoe izy efa braqué sur Madagascar zao ny projecteur ny communauté internationale. Enareo mpitsara, enareo ianao andriamatoa ministre ny fitsarana dia anisan'ny mialimenté an'izany fampirehatana ny projecteur ho ao amin'ny Madagasikara zany satria ianareo no manaiky sy ny mamoaka didy suite any baikony mamy Ravatomanga. Ianareo de ianareo irery ihany. Ny lalàna malagasy de mazava be, ny lalàna iraisam-pirenena de mazava be, ny lalàna iraisam-pirenena mizaha ny zon'olombelona izay ny ratifien'ny Madagasikara 1975 ngambany izay raha tsy diso de mazava be. Fa tsy rarahiny mamy Ravatomanga zany satria tsy ao anatin'ny concept de son cerveau akory zany hoe misy firenena, misy vahoaka, misy ny andron'ny firenena rehetra mila kojakojaina sy ajaina indrindraindrindra mila ajaina. Fa raha zany dia ny firenena ray manontolo ny vo. Ny firenena ray manontolo ny vo, dikan'izay ny vahoaka malagasy ray manontolo ny vo. Mamy Ravatomanga nge manam-bola be, tafiditra ao anatin'ny mpanan-karena folo voalohany indrindra farak'izay mpanan-karena izy eo amin'ny continent africain. Voaroroa izy tao anatin'ilay hoe Panama Papers. Misy compte offshore sy société offshore be da be ananany aty ivelany. Izy ihany no efa nanazava hoe ie ka misy facilité de fiscalité iny be maro zany, tena maro zany. Fa ny compte offshore sy ny société offshore reny misy facilité be da be. Le facilité be da be de anankiray ihany phrase, anankiray ihany fehezanteny mame azy de hoe tsy mandoa vola etra ampiroboroboana ny toekarena any Madagasikara. Izay irery ihany no mahafe ny avantage rehetra amin'ny société sy ny compte offshore. Zay no teneny Ravatomanga hoe janga manafina fa za tena manana tokoa. Izany olona izany dia manan-karena be, tsy toko tsy firohana, manana avion be de be.
izy dia itsambikina ao anatin'io avion io de andeha andositra je ne sais pas où na etsy akaiketsy fotsiny etsy Île Maurice etsy fotsiny ary fa enareo no tratra eo zao aloha zao an dia voaroiroy ao anatin'ny fitsipahana sy fametavetana ny lalàna iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona izao zava-mitranga izao io zava-mitranga farany teo tany hoe 33 mois ferme io raha ohatra ka miverina amin'ilay tenen'ny Mamy Ravatomanga hoe za de kristiana za efa namela enareo ry mpitsara enareo ry fampanoavana enao andriamatoa minisitra zao no ataon'ilay monsieur revendiqué hoe kristiana enareo no asainy manaonao foana enareo no asainy manao fahadisoana nandritra ny audience tany talata dia tokana fotsiny no zava-nitranga atao nataony Mamy Ravatomanga par le biais de ses avocats nataony Mamy Ravatomanga zay afatarana hoe inona no nolazainy Roly Mercian tany PNF midika ho azany midika mazava fa matoa ianao manontany de tsy mahafantatra zany ary matoa ianao tsy mahafantatra tsy afaka miteny hoe faux na tsy faux zay zavatra nolazainy tany inona ny dikan'io 30 mois de prison ferme io zavatra tsy zavatra fantatrao zay zavatra nitranga taty de 33 mois ferme nataonareo moa zany dénonciation abusive izay ny lalàna mikasika ny kolokolo ihany no manana compétence ikirakiran'izany de en une semaine novainareo le izy ohatrany hoe taratasy brouillon zany a ilay nesanareo tamin'ny talata nanaovanareo aniny fitsarana tamin'ny talata teo iny ohatrany hoe brouillon de iny efa diso hoe ohatrany rehefa le manao dicté reny iny efa diso fa meonany olo kiki le goma de fafako de hovaiko am'ty hoe calomnieuse ty indray a aiza ny etezany zany aiza no ietezany zany za tsy miteny akory hoe c'est ridicule na hoe c'est vraiment hors propos tsy miteny zany a satria zany de perception mivoaka avy ato amin'ny fo tsy any le resaka tsy avy ato amin'ny fo mihitsy le resaka fa tena resaka lalàna ahoana no mampatonga anovana alalana avaiza andian-dalàna inona no raisin'ny fitsarana de niteny hoe izay nitenenina tamin'ny talata dia diso fa tsy abusive fa calomnieuse ka le izy zay vao soratra tao zany moa de naka goma de mifafana ahoana quel texte de loi sur quel texte de loi les magistrats se sont basés pour pouvoir faire ça aiza toerana aiza re olona ny misy an'izany toerana aiza no misy an'izany publication en Facebook no azo atao hoe modifier la publication de asorona zay tsy mety teo ohatrana diso zao tsy directeur adjoint no mpanome baiko hoe angalaro ny taratasy fa SG adjoint angalaro ny taratasy ao amin'ny fitsarana de iny de azo ovaina iny ça c'est possible fa raha vao resaka lalàna zany tsy possible mihitsy ianareo no eo ampotony eo ianareo no andry iankinan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy hoe ianareo no anaja ilay sermon nataonareo sur la Bible aza miantso antson'Andriamanitra mihitsy fa izao fahotana mafaty zao no ataonareo miaraka amin'ny Mamy Ravatomanga ny tanjony dia tsy voaka vela ao Antanimora i Roly Mercian ohatran'izay koa ny tanjony amin'ny Mbola Rajona tsy voaka vela ao satria adversaire andreo enareo ny anteherana fa ampiatra ny lalàna arak'izay fianarana nataonareo arak'izay diplôma azonareo ary indrindra hoa araky ny sermon nataonareo enareo
no miray tsikombakomba miaraka amin'ny mamy Ravatomanga mandika lalàna na lalàna any Madagasikara zany na ny lalàna irazam-pirenena na ny lalàna mifehy ny zon'olombelona. Ny andraniny fotsiny zany zay dia efa ny andraniny décision amin'ny ankeo maraina iny defa ho arotsaka ary amin'ny CDH ny ONU satria PNF ndray le izy fa averiko ihany fa i mamy Ravatomanga tsy takatry ny sainy zany hoe ny firenena ray manontolo no taritina ao anatin'ny fotaka. Tsy takatry ny sainy mamy Ravatomanga zany ianareo nahita fianarana momba ny lalàna, nahita fianarana ambony, manana diplôma ambony be no tokony anfantatra hoe dénonciation abusive no tao anatin'ny dossier initial. Raha ny lalàna zany hoe andeha haka goma dia ovaiko dia tsy ataoko dénonciation abusive indray fa ataoko dénonciation calomnieuse. Na atao aza hoe dénonciation calomnieuse io, ny extrait des articles narotsaka tao amin'ny dossier ny mamy Ravatomanga dia article ny sasany tsy rolia akory azy no ny signena azy ary ny extrait rehetrarehetra ireo dia tamin'ny taona 2015, 2016, 2017, 2018 fantatry ny fampanoavana fantany fa tsy recevable itsony zany satria efa frappé de prescription ireny fa mbola noraisiny ihany. Miankina indray amin'ny raha ohatra ka hoe le dénonciation calomnieuse momba ilay témoignage nataony Roly Mercia taty PNF, inona no foto-kevitra, inona no base ny audience tamin'ny talata? Anankiray ihany be ny olona teo nahita, anankiray ihany. Nataonareo zay ahafantarana hoe inona ny zavatra lazainy Roly Mercia tany PNF, matonareo manontany dia tsy mahafantatra zany. Matoa tsy mahafantatra dia tsy afaka miteny hoe faux na tsy faux izany témoignage zany. Sur quel texte de loi ianareo ry mpitsara no ny se baser miteny hoe zao ny zavatra nytenenin'ny mpitory dia zao zany ny didy avokako. Zavatra nytenenin'ny mpitory dia zavatra tokana. Inona zavatra nylazay tsy tokana moa fa anankiroa inona zavatra nylazainao tany amin'ny PNF ry Roly Mercia omeo anay aty ny IPV dia mbola nanampy ary izy hoe enao nge ozy raha miteny ny zavatra nylazainao tany amin'ny PNF dia ho afaka madiodio dia efa nilaza teto hoe inona ny dikan'izany eo anatrehan'ny lalàna en pleine audience, zavatra instance judiciaire cadrée par la loi tena mahafonja be en pleine audience ianao no manao chantage, manao subornation de témoin, manao abus de faiblesse koa satria abus de faiblesse zany le olona à la barre voapanga amin'ny zavatra tsy nataony, le olona à la barre voapanga amin'ny zavatra tsy nataony dia avy indray ianao andeha hipromettre zavatra hoe lazao dia aveo anao sorona ohatran'ilay nataony mamy Ravatomanga naniraka les deux enquêteurs tany prison nakambavany any Roly hoe meonay aty zay dossier mafana anananao dia amin'izay ianao miravina daholo ty rehetrarehetra ty. Ohatran'ilay conseil nomeny conseiller spécial du président de la République de Madagascar Norbert Lala Ratsirahona anao hoe tsisy dikany daholo izy ny zavatra hafa rehetra fa iny témoignage tany PNF iny dia omeo iny dia amin'izay ahafahana madiodio Roly. Point anankitelo azafady fa ça m'a coupé la voix. Point anankitelo mazava be no base ny zavanitranga tamin'ny talata teo hoe tsy fantatrareo ny zavatra nytenen'ny Roly Mercia taty amin'ny PNF. Ahoana ry mpitsara isany no mampatonga anareo namoaka n'iny lalàna iny hoe ny didy mpitsarana iny hoe 33 mois ferme. Base inona nataonareo? Base inona no nandraisanareo anazy? Dénonciation calomnieuse tsy mitombona satria efa prescrit ny article
ampidirany amponja koa zany ity gazety ty mpanoratra ty mpanao gazety frantsay ity io sary Mame Ravatomanga ny titre de hoe quand l'argent malgache finit à Levallois-Perret. Quand l'argent malgache finit à Levallois-Perret. Zay io titre io. Zay no votoatin'ilay affaire Mame Ravatomanga PNF. Ny vola malagasy dia nitotona tany Levallois-Perret. Ampidiro any amponja koa io olona io. Na ity anankiray ity zay manazava hoe un milliardaire, un homme d'affaires milliardaire dans le collimateur de la justice. Sary Mame Ravatomanga io. Vazaha io tsy gasiko io. Reny olona rehetra nanoratra momba io affaire PNF io zany dia tokony gadraina daholo. Any Iran reo olona no misy an'izany hoe sentence expéditive zany. Any Iran misy izany. Any amin'ny tany misy dictature misy izany. Misy mpanao gazety manelingelina de tetehana ohatran'ny atao tetipoy. Any amin'ny toeran-kafa misy an'izany. Any amintsika tsy lavitra an'izany. Misy mpanao gazety manelingelina, misy adversaire politique manelingelina, misy adversaire économique manelingelina, de atao zay tsy voahany mandrakizay ao amponja. Iny koa ireo tampipahaizana lehibe indrindra momba ny resaka lalàna fa manaraka zay angatahany Mame Ravatomanga, manaraka ny baikony. Mbola averiko tiany publika daholo ny audience rehetra misoratra ao ny anaran'ny olona tsirairay nandray andraikitra officiellement tamin'io. Mame Ravatomanga no voatondro ny anaran'ireo rehetra ao anatin'io daholo. Ireny no dossier officiel et légal apetraka aty amin'ny communauté internationale. Communauté internationale zany tsy hoe olona mijery fotsiny ohatran'le vaza omba mijery flora reny, tsy zany. Olona manana pouvoir de décision reo, olona mijery, olona natokana hijery hoe inona ny zava-mitranga. Tiako verenana ilay tiako verenana farany ny résumé zany. Dénonciation calomnieuse ndray le izy fa tsy lasa dénonciation abusive intsony. Donc entre mardi dernier et aujourd'hui zany nisy goma magique. Sa tsy goma moa le izy fa le hoe ohatran'le nataony ngiafoloam-pirenena iny de lasa niova. Tsy possible zany raha ny lalàna zany, raha rano ny lalàna izany. Lasa niova hoe tsy dénonciation abusive intsony fa dénonciation calomnieuse. Soit ary resahana hoe dénonciation calomnieuse le izy. Dénonciation calomnieuse amin'inona? Ny dossier rehetra napetraka ao tao anatin'ny dossier anao zavatra efa prescrit. Nakabeazany tsy rolie akory nanoratra azy. Izay rehetra mpanao gazety anoratra mombanao zany de igadra igagazo daholo. Ahoana moa mampatonga an'izany? Ianao Andriamatoa Mame Ravatomanga milaza fa tena sady mampiseho moa fa tena hoe tena any aminao daholo ny rehetra. Ny fatahoranao ny zava-mitranga aty a PNF de herisetra no ampiasainao. Tsy vitanao akory ny nanao fasafasa any Roly Mercia tany Anosy tamin'ny talata teo, tsy vitanao zany. Tsy vitanao koa ny anao fasafasa aminay aty. Rehefa tonga ny fotoana, tsy ho vitanao. O alefanao indray io avocat anao vazaha matory miesona tsisy ilana azy io. Ny fahalemenao, ny faiblesse-nao, ny fahalemenao dia afeninao ao ambadiky ny vola be zarazarainao io. De ny anaranao, tsy ny anaranao ny ao anatin'ny dossier officiel légal
izay apetraka aty amin'ny CEDH ny hoe nisy any amin'ny instance de la communauté internationale tsy ny anaranao no vopetraka any hoe mandray didy mandika lalàna fa ny anaran'ireo mpitsara izay nanaiky ny baiko hoentinao ny anaranao no eny ambony indrindra et ça on découle de toute cette série de malversations, d'irrégularités et surtout d'illégalité. Ilay maha kristianina anao dia anao samy rery zany. Kristianina anao izy ianao. Kristianina anao zany androany. Kristianina anao